Manana ny ambarany mahakasika an'izay hosolon'ny filohan'ny tetezamita raha metra-pialana amin'ny toerany ity farany 10 andro mialohan'ny fifidianana ny kongresin'ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita Andriamatoa Mamirakoto Arvelona no nitondra ny fanonkevitra mahakasika izay raha ny fanazavana izay netiny moa dia nanambara ity farany fa ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta ny filohan'ny CST vaovao ary ny filohan'ny CT no hitantana ny firenena ao aoriana izay. Mikasika ny fialan'ny filohan'ny tetezamita raha ohatra ka milatsaka izy ho filoham-pirenena dia mazava ihany koa io lalàna resahako teo aloha hoe lalàna fehizoro mitondra ny larana 2024 aotraotra 5 momba ny fifidianana ny filohan'ny république voalohany amin'ny filohan'ny république amin'ny république faefatra. Article 3, alinéa 2, en cas de vacance de la présidence, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de chef de l'État sont exercées collégialement par le ministre, par le Premier ministre, le président du Conseil supérieur de la transition et le président du Congrès. Article 4, dans les cas prévus à l'article 52, paragraphe 1er de la Constitution, les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus demeurent applicables. Ty article 4 ty olazaina dia misy filazana any anatin'ny constitution ny 4e république fa hoe raha miala ny filohan'ny république dia ny président Sénat no misolo azy. Fa itsika zao anatin'ny tetezamita dia mazava tsara ny ambaran'ity article 4 ity hoe ny misolo ny président tetezamita raha ohatra ka miala izy hirotsaka ho fidina ho filoham-pirenena dia ny andininy faharoa sy fahatelo ao amin'le lalàna resahako teo miatra zany hoe rehefa miala ny président tetezamita dia ny prime ministre ny filohan'ny filan-kevitra ambony tetezamita ary ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita no misolo miaraka any filohan'ny tetezamita. Miteraka resabe hoe tokony hiala 80 andro meloa ve sa vao mivoaka ny didim-pitsarana avoakan'ny CES dia tokony miala ny autorité politique. Mazava tsara ny lalàna zany ary tsy misy ady hevitra tokony atao mikasika an'io voalohany indrindra ny lalàna milaza hoe toute autorité politique doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats. Ny tsy voalaza an'io fotsiny dia ny fialan'ny filohan'ny tetezamita. Zay ny samihafa zany amin'ireo autorité politique